Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifirina no iarabanantsika tratra ity sabotsy fa 3 ny volana septambra ity. Ny fifalian'i Jesosy anie hitoetra mandrakariva amintsika riavako ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny taratasy soatana ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 1:20. Kolosianina toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 1:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy riavana zany mofinaina zany. Ary ianareo zay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovany ratsy no efa nampihavany ny ankehitriny tao amin'ny tena ny nofony tamin'ny fahafatesana mba hatony ho masina sady tsy hanatsiny mampondro eo anatrehany. Raha maritra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara zay efa renareo sady notoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny, ary zany no nanaovana i Paoly ho mpanompo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho, ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana, izay nanaovanahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomenay ho anareo. Ahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina, izay efa tian'Andriamanitra ho ampahafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-niafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo, izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra sy ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Ary ny ahatanteraka izany no ikelezako aina koa sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mamy dia mamy riavana zany teny lazain'ny Paoly zany. Raha mijery ny Tsiprian'ny teny tsara ianao ary mamaky azy raha dia figado ny teny malagasy fotsiny ara dia tsiaro fa teny mampahery, teny mampieritreritra koa nefa, ary teny tsy hoe enona amin'ny fahazarana fa teny zay manaitra ny saina ametra-panontaniana amin'ny lafiny zavatra maro. Paoly eto any dia maneho mihitsy fa hoy izy manao hoe izaho ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako noho nareo ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy. Toy ny hoe mbola tsy ampy ny fahorian'i Kristy fa ny mpanompon'Andriamanitra izay mitoro ny filazantsara, ny mpanompon'Andriamanitra izay mijoro vavolombelona, ny fiangonana izay mitoro ny filazantsara dia izao mbola mamita izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy. Ary asehony aza manao hoe izany no ikelezako aina sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ilay mahery atao anatiko. Rehefa malala mampirisika ny mpino hijoro, mampirisika ny mpino hiaritra, mampirisika ny mpino tsy hanompo amin'ny fahazarana, mampirisika ny mpino tsy hivavaka ho an'ny tenany ihany, mampirisika ny mpino hieritreritra ny amin'izay tena hoe efa ny tsy vitany sy tandrify azy sy miandry azy. Ity Kolosianina toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 1:7 ity. Raha tonavako manao tompomaso isika, raha toka manao tompomaso tsika ny amin'ny tantaran'ny finoana. Ny tantaran'ny finoana dia azo zaraina telo izy. Ny tsotra indrindra azo zaraina maro izy, mivany maro izy fa andeha atao hoe mivany telo mba azahoantsika azy mora kokoa. Tantara vona kristianina nanomboka tamin'ny taonjato voalohany izay nahaterahan'ny vavahana kristianina nitsakanan'ny tompo tamin'ny maty, dia mandrapatonga ny ataontsika hoe 700 eo na 300 taona voalohany, dia ny fanazavana rehetra dia miainga tamin'ny Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra no ivony zavatra rehetra. Amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fivavahana, amin'ny alalan'ny Baiboly
no nanazavana ny zavatra rehetra. Andriamanitra zany no azo lazaina hoe ivo tamin'ny zavatra rehetra. Teo amin'ny fanazavana, teo amin'ny fampianarana, teo amin'ny lafiny zavatra maro dia Andriamanitra no natao hoe ivo. Ary io vanim-potoana io nataontsika hoe amin'ny ankapobeny hoe moyen âge. Fa raha toa ka jerena amin'ny lafiny filozofika de tondroin'ny olona hoe vanim-potoana ny fahamaizinana izy io. Hoe mbola vanim-potoana ny fahamaizinana. Fa nahoana no atao hoe vanim-potoana ny fahamaizinana no hamakiny ny filozofo azy na ny hamakiny ny tsy mpivavaka azy. De hoe satria tamin'ny alalan'ny finoana ny nanazavana ny zavatra rehetra, tamin'ny alalan'Andriamanitra ny finoana ny zavatra rehetra ka dia be de be ny zavatra ataontsika hoe finonom-poana eny marina tokoa. Fa nisy zany, nisy karazana finonom-poana hitantsika amin'ny tantaran'ny Jeanne d'Arc tany aloha be rehetra tany ohatra moa zany fa iny mbola somary ataontsika hoe tateorindrina azy, fa ny tany alohany zany de nisy karazam-pampianarana isan-karazany. De tondron'ny olona hoe fahamaizinana zany vanim-potoana zany satria mbola tsy niroborobo ny siansa, mbola tsy niroborobo ny fahalalana isan-karazany. Fa rehefa tonga kosa aty amin'ny taonjato fa efatra amby folo, fa dimy amby folo, fa enina amby folo, dia tonga ny antsoina hoe vanim-potoanan'ny humanisme. Dia nakisaka Andriamanitra ka natao hoe ny olombelona indray no ivo ny zavatra rehetra. Mandrapatonga ny taona atao hoe mandrapatonga ny taona 2000 dia saika ny olombelona ny ivo ny zavatra rehetra. Miainga amin'ny olombelona avokoa ny zavatra rehetra, ny fanontaniana dia heverina ho voavalin'ny siansa, voavalin'ny saina, de ny olombelona no miaingan'ny zavatra rehetra. Ny atao hoe mety izao, mety amin'ny olombelona. Ny atao hoe mandroso de mandroso amin'ny olombelona. Ny atao hoe tsara de tsara amin'ny olombelona. Ary ny roborobo tao anatin'izany ny siansa. Ary io no ataon'ny olona raha hoe taonjato ny fahazavana. Fahazavana satria ny olombelona hono no ivony. Fahazavana hono satria ny zavatra rehetra de mazava satria misy ny siansa. Zavatra andraka nefa rehefa ko malala de hita fa ay tsy voazava ny sain'olombelona avokoa ny zavatra rehetra. Ay koa manapetra ny siansa, ay koa manapetra ny fahalalana. Ary ny Covid zay nitranga farany teo no ahatsapantsika fa ay manapetra ny siansa, ay manapetra ny fahalalana, ay tsy voavahan'ny siansa avokoa ny zavatra rehetra. Ary dia io fa nanomboka mifarana hatreo koa lay hoe ny olombelona ny ivo. Fa ankehitriny dia lasa tsy zay intsony. Tsy ny olombelona intsony ndray ny ivo manomboka am'izao taonjato toa ve zao nanomboka tamin'ny taona 2000, fa ny tsirairay no ivo. Zany hoe zany ivo. Tsy isika, tsy ny olombelona amin'ny ankapobeny fotsiny, fa iza natao hoe ivo. Ary dia am'izao andro antsika zao rehefa ko malala antsony hoe vanim-potoanan'ny post-modernité zay fandresantsika teto amin'ny mofinaina. Ka eritreretan'ny olona fa ny tsirairay no ivo. Vokatrany de miova be ry havako ny fomba fijerin'ny olona ny fiarahamonina. Raha ohatra ka namakivaky ny 300 taona voalohany, na 400 taona voalohany tsika tam'izao civilisation judéo-chrétienne zao, de zao ny marina de tokana ihany ny marina, mazava tsara. Nanaraka tsara ny tenin'ny Jesosy hoe izy ny marina, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tokana ny marina. Rehefa niditra ny vanim-potoanan'ny humanisme dia nanomboka nietreritra ny olona hoe tokana ny marina saingy zao, nanomboka namakafaka ny olona manao hoe fa nahoana no iny ny marina. Ny vanim-potoanan'ny humanisme zay niainantsika nanomboka efa hoe 100 taona zany zao. Teo eo dia vanim-potoana tsy de nanozongozona loatra ny teny hoe marina. Fa nametra-panontaniana fotsiny manao hoe fa nahoana no iny ny marina. Hazavao fa zay ny marina. Fa ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny kosa nanomboka tamin'ny taona 2000 anga na manodididina an'izay dia lasa be de be ny marina. Lasa au pluriel lay marina. Tsy tokana tsony lay marina. Satria ny olona tsirairay no ivo de ny tsirairay samy manana ny atao hoe marina. Zany toe zavatra zany no mampasarotra rehefa ko malala
ny firesahana, ny fanabeazana, ny fitezana, ny politika, mampanano sarotra ny lafiny zavatra maro samihafa. Tsy hitovy mihitsy amin'ny 30 taona lasa monjana, 50 taona lasa monjana talohan'izao mihitsy na ny politika aza, na i politika resahana isan'andro ara de zao tamin'ny fotoan'andro tokana ny marina fa nisy idéologie marxiste, idéologie léniniste, idéologie isan-karazany zay samy tompony olona hoe marina. Fa zao marina zay nametrahany olona fantahina fotsiny manao hoe inona nahoana moa iny marina. Fa tsika miresaky zao rehefa malala de zao miova amin'ny fiarahamonina. Tsy hoe nahoana no iny marina fa zao za manana ny marina manokana, ianao manana ny marina anao, ary samy hafa ny marina tsika, de samy mijoro am'izay veriny ho marina avy isika rehetra. Zay no antsoina post-modernité. De tsy gaga tsika rehefa malala raha toa ka mikirotana ho azy ny fiarahamonina, mikirotana ny eo an-tokantrano, satria samy manana natao hoe marina ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Samy atao hoe manana ny marina ny mpivady, samy atao hoe manana ny marina ny tsirairay avy, ary samy mikaroka zay heveriny ho marina. Raha nametra-panontaniany Pilato tamin'i Jesosy manao hoe inona ny marina, de au singulier, zany hoe Pilato dia resy lahatra fa tokana ny marina. Fa tsika am'izao andro na tsika izao de zao inona avy ny atao hoe marina, de be dehibe zany ny marina. Ary efa be dehibe ny marina de mazava ho azy fa tonga ho azy ny fifandonany sam'izay heverina hoe ho marina. Tsy mora rak'izany ry afako malala ny mitaiza am'izao andro ankehitriny zao, tsy mora ny miaina aza am'izao fiarahamonina zao satria miankina amin'ny lafiny zavatra maro samihafa no azon'ny olona ho atao hoe marina. Rehefa ataon'ny olona hoe maro ny marina, au pluriel ny marina, de zao tsy ao amin'Andriamanitra intsony zany izy mitady an'io marina io, satria efa niala tam'ilay fivavahana kristianina izy. De zao tsy tokana intsony ny marina aminy, fa misy marina maro, de zay no mahatonga ny olona miampanompy sampy am'izao andro nantsika izao. Am'ty taonjato ianantsika ity zany efa nresahantsika ndray maka teto mofinaina hoe miamanompy sampy ny olona, tsy kelikely de hiala am'ilay finoanan'Andriamanitra tokanao am' Jesosy Kristy tompony olona, tsy kelikely de hiala amin'io finonany hoe Jesosy Kristy ireny ny lahana sy fahamarinana ny olona, fa heritreritra ny olona manao hoe nahoana no Jesosy rery, ity koa misy marina hafa, ity koa misy Andriamanitra hafa mahavonjy, ity koa misy lalana hafa mahavonjy. Ary efa nilaza an'io Jesosy miteny manao hoe ho avy any am-parany any moa, tsy maintsy ho tonga ny am-parany any hoe isy teny manao hoe atsy Andriamanitra, atsy izy, atsy ery, atsy ety, zany hoe isy olona itely be dehibe hoe ity ny marina, ity Andriamanitra, ity ny tena izy. Afaka malala mizotra ho am'izany ny fiarahamonina ankehitriny. Ary zay ho tsika teo ny mampasarotra ny fiainana am'izao andro ianantsika izao. Mihasarotra satria samy ny tenany tsirairay zay baikony fitiavan-tena, lay ataontsika hoe individualisme, lay toe-tsaina baikony fitiavan-tena, baikony zay mety amin'ny tena no mamaritra ny atao hoe marina. De zao sarotra mitaiza ny olona. Na ataovy hoe atsoatsy de ho sarotra ny hamaritra fotsiny zao atao hoe inona ny lehilahy, inona ny vehivavy, inona ny lehilahy sady vehivavy, na izay fotsiny ihany ary de efa sarotra atsoatsy ny hamaritra azy, efa sarotra fotsiny zao. Zany hoe lay maha olona fotsiny ara de efa sarotra lay identité zany, lay maha olona ny olona dia efa iova tsikelikely, efa tsisy hipetraka tso zany, tsisy hipetra-panontaniana tsony amin'ny hoe izy ianao, inona ianao, avia izy ianao, tsy hipetraka tso zany atsoatsy. Tsy zay ihany no nampasarotra azy, fa nataontsika hoe amin'ny antsoina hoe fitondran-draha ratsy otra fotsiny zao, de tsika fa miady varotra samy anana izay atao hoe marina ny olona. Afako inona ny tenin'Andriamanitra amin'ity Kolosiana ity? Ny tenin'ny tompo de teny zoatra masina de manazava eto any zoatra masina manao hoe ninninona lazainao de tokana ny filazantsara ary tokana ny marina, Jesosy rery ihany. Mazava ny tenin'ny Paoly ry havako malala amin'ny 2:4, amin'ny 5:5, amin'ny 5:4, dia asehony tsara mihitsy 7:, zay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny areny
voninay ity zava-miafinay ity tamin'ny jetilisa te Kristy izay ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Kristy ao anatinareo tokana. Revako malala raha amy lafy ny famonjena zany, raha amy lafy ny ara-panahy zany, raha amy lafy ny fitezana zany, de izao tokana ny lalana makao amin'Andriamanitra, tokana ny fiainana, tokana de ao amy Jesosy rery any. Am'izao rehetratsika zao mety mandrivotra atsika na tsy mivantana aza, na tsy mivantana aza ny toe-tsaina manaisotra tsikelikely ety anatintsika ny finoanan'Andriamanitra, tokana ho Andriamanitra mpamonjy amin'ny alalan'i Jesosy. Manomboka tsikelikely misoka tsikelikely ao anatintsika ny hoe eny mety ange zany fa zao marina zany fa zao azo ataoko nge ty marina ny anao fa ny ako nge tsy de diso marina ny anao fa ny azo koa nge eny azo idikevitra ihany aloha zany lasa zatra ireny toe-javatra rehetra ireny tsy hoe akory tsy azo atao zany fa te aperitreritra tsika fotsy manao hoe makaiza moa ty fiarahamoniny ty, mitondra anao aiza ty fiarahamoniny ty, mizotra makaiza isika, de ao anatin'izany hiatotsika kely mandinika ny tenin'ny Paoly manao hoe Jesosy rery any. Naiza de izao mbola mitoetra ao amin'ny Jesosy ve ny finoanao, mbola mifikitra am'ilay filazantsara de ray Jesosy to fiainana, fahavelomana ary fitiavana va ianao. Fa mifahalovako malala zay manoloana izay ataotsika hoe ambaran'ny Paoly am'ty Kolosialiny ity manao hoe na inona rivotra mitsoka eto ambonin'ny tany izay manaisotra atsika hiala amin'ny finoanan'Andriamanitra velona, dia hoy Paoly manao hoe zao no lazaina anareo 2:20 raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mahafiolona sy tafatoetra tsy mety hiafindra amin'ny fanantenana de izao tsy anatsiny amam-pondry ratren'Andriamanitra ianareo. Isan'ny ataotsika hoe vokatry ny fahotana ny fanamarina tena ry havako. Mandrakariva nyzao toa-tsaina andro enatsika zao zay andro hitatsika isan'andro tsy mety manaiky diso ny olona. Vitsy izany olona manana fotsotra anaiky diso zany. Vitsy. Raha tsy efa fitezana lalipaka sy voataiza tamin'ny lafin-javatra sasany ary vitsy ny olona anaiky hialatsiny aminao. Vitsy ny olona anaiky hibaboka aminao na de efa diso ao azy izy. De mbola mitady anamarinana ny tenany any. Ary ndraindray aza dia afindrany any aminao ny fahadisoana. Dia zavatra olam-piarahamonina zay mampasarotra ary mampasarotra ny asan'ny fitsarana ankehitriny mampasarotra ny asan'ny ray aman-dreny, mampasarotra ny asan'izay rehetra mitarika sy mitondra fa ny olona de izao sady mieritreritra ny azo marina ihany izy ary rehefa diso azy de izao tsy manaiky ho diso izy, tsy manaiky ho diso zany ny olona zao. Mahala ny anao na de efa fantatra zao aza fa diso izy de mbola tsy metimety diso izy. Ary dia ny antony de ny fahotana amin'ny mahatonga an'io. Efatra any amin'ny bokin'ny Genesis 3:10 rehefa nanota ny olona de izao tsy mety ho diso avy amin'ny tenany mihitsy izy fa diso ny hafa foana ny diso mandrakariva ho aminy. Nahoana raha vehivavy no nohaninao, nahoana ianao no nanota toy izy manao hoe aka le ny zavaboary nge le menarana ny nanome any io, ianao no te hanome zavaboary Andriamanitra. Za nge tsy raha ora zao ka tsy nisy zavaboary teo de tsy naninana nge zay le zavaboary nataonao mihitsy inona mpanota Andriamanitra. Tenenina indray le lafanao ina raha lehilahy no te nohaninao iny, hoana no nanota eny ka le vehivavy menao ihany le vadiny menao ahy io, raha tsy menao vady azo de tsy diso, le vady no fototra io ianao ihany zany ny diso Andriamanitra, ianao no te hanome an'iny raha tsy namenao an'iny dia tsy nanota azao. Ary dia na Andriamanitra ary de men'ny olona tsiny na de efa diso azy izy de tsy maiky ho diso. Ary jereo ny lalandavitra fa tsy ny aiky ho diso mihitsy nge ny olombelona amin'ny Genesis 3:10. Raha ny aiky ho diso ny olombelona zavatra hafa mizotra ny tantara fa tsy nanaiky ho diso mihitsy ny olombelona hany ka maty teo amin'ny hazo fijaliana ny zanak'Andriamanitra. De eto ary avako malala hoy Paoly amin'ny Kolosialina manao hoe tsy manatsiny ange nareo ny lalana mahatonga anareo hafatsiny, ianareo tsy mety diso, ianareo tsy mety manaiky ho diso marimarina kokoa, ianareo tsy mety manaiky ho ahitsio, tsy maninona ho Paoly fa azonareo tonga nge zany, azonareo ataony hoe tsy diso ao anatren'Andriamanitra.
azonareo ataony hoe marina eo anatren'andriamanitra raha ohatra ka zao ny teneniny paoly mafiorina amin'ny finoana ianareo zany hoe raha toka manaiky ho amarinin'andriamanitra ianareo raha toka manaiky ho amarininy jesosy amin'ny rany ianareo raha toka manaiky andray an' jesosy tompo sy mpamonjy ianareo de zao tsy anatsino natren'andriamanitra ny olona manana an' jesosy le avako malala tsy manamary teny eo natren'andriamanitra fa amarinin'andriamanitra ny olona mitoetra amin'ny finoana ka lasapaka amin'ny finoana an' jesosy de zao tsy manamary tena fa amarinin'andriamanitra ny olona mipepaka ka nandray an' jesosy tompo sy mpamonjy azy tsy manamary tena fa amarinin'andriamanitra le avako malala hotsika manao hoe am'izao andro antsika izao andro sarotra de ambaran'ny tompo aminao fa tokana ny fiainana de andriamanitra ao am' jesosy miova amin'ny fiainan'izao tontolo zao hiasarotra hiaty tenany olona hiaty volan'ny olona miasimbana ny fiefandraisana ary ibodo ny voninahitra sy ny marina ho azy samyreny ny olona fa tokana ny voninahitr'andriamanitra tokana ny fihedanan'andriamanitra tokana ny lalana makany be jesosy tokana ny manamarina anao tokana ny lalana hanamarinana anao anatren'andriamanitra tokana ny lalana matonga anao tsy anatsiny eo anatren'andriamanitra ka tsy fahavalon'andriamanitra itsony fa tonga zanak'andriamanitra tsy oloko ho an'ny tena nareo tsony andiny firaika am'roapolo na fahavalo tsy olona baikoon'ny saina sy ny fanaovandratsy tsony andiny firaika am'roapolo fa izao tonga olona manana fehitanana sy fifaliana tianao ve ny ala amin'ny fatoran'izao tontolo zao ka ho andevozin'izao tontolo zao hitady zay heverino marina fa tsy hitady le fahamarinana marinao am' jesosy de zao tokana ny lalana jesosy ary tsy lavitra izy fa azo atonina amin'ny fotoana rehetra jesosy efa nanatona atsika tsy itsika ny mahay manatona an' jesosy fa izy no efa nanatona atsika raha metra-panontaniantsika manao hoe tompo tahaka napetraky pilato ndray makata am' jesosy manao hoe fa inona ny marina jesosy ka metraky zany fanontaniana zany anao manao hoe tompo fa inona ny marina am'ireo karazam-pona maro samihafa ireo inona ny marina manoloana am'izay zavatra maro samihafa lalovana ankehitriny aiza ny marina de ny vantenin'i jesosy manao hoe izy ny marina ao amin'ny an'ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ho aminao ane jesosy ivavaksika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay mamperitreritra anay soratra masina zay manazava ny sainay fa ianao le lala tokana fiainana izao tontolo zao manokatra lalana maro samihafa hanadonay ny lalana tena izy izao tontolo zao mampiditra saina maro samihafa hanadononay ny saina tena izy de ao aminao andriamanitra izao tontolo zao mitoroky karazam-piadanana sy fifaliana tsy izy hanadononay ny fiadanana sy ny fifaliana tena izy tompo ataovy maharitra amin'ny finoany zahay ataovy mafiorina sy tafatoetra amin'ny fanantenany zahay ataovy miorina amin'ny filazantsary zahay ary ataovy mitoetra amin'ny lala tokana de jesosy zanakao tompo fantatray ny asarotry ny fijoana vavolombelona am'izao andro ankehitriny zao manampiry enao ny fiangonana hijoro vavolombelony fahamarinana ao atrany izy manampiry enao ny ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana nitokatrano sy ray avy amin'ny fanabeazana ny taranaka hahafantarany fa ianao jesosy koa zay tompo no any lalana marina mitondra ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana manampiry enao ny mpiray-tanindrazana aminay mba hatonga anay hahafantatra fa ao aminao ihany misy ny fanetretena ny fifaliana ny fiadanana de mitoera aminay jesosy ary ataovy manjaka tiapony mandrakariva ny fifalianao zay tsy ananana zao tontolo zao fa omenao zay rehetra matoky anao misaotra jesosy amen